Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia faly mifankahita-tava. Ohatran'ny variana hoe andao hijory vavolombelona, tokony hoe fandrobaka miara-mitsangana. Za mino fa nanao zavatra nahavariana tamin'ny fiainanao ny tompo sa dia tsy matoritory izany mpiaino radio vaovao masoa. Miaina fiainana be, mbola mifampimenamenatra indray fotsiny ngamba aloha hoe. Amin'ny manaraka efa omano miomana. Aza dinoina mihitsy ilay apokalipsy toko 12 iny manambara amintsika ilay toko 12 ilay andininy 1:1. Lasa aloha jereko tsara. Ilay andininy 1:1 hoe ary izy ireo naharesy azy, naharesy an'ilay devolim-piapangatsika io noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nakamamy ainy intsony na dia ho faty azy. Midikany rehefa mijory vavolombelona ianao afa-baraka ny devoly. Tsy afa-baraka fotsiny resy izy. Izay ilay antony akatsika an'izay fotoana atsasakadiny mialoha afahantsika miaraka mandray izay tena ny ainanao an'ilay fiainana kristianina tany amin'ny nisy anao tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-bananao dia satria mbola tamin'ny lahady ny fetin-dreny dia miara-ban'ireny rehetra dia ndao samy kopakopa tanana daholo ny reny rehetra misaotra an'i Jesosy, misaotra ny ray mpianakaviana izay tonga eto ihany koa moa, na tsy ray mpianakaviana ara fa lehilahy dia misaotra ny tompo. Miverina ny FIHAONAN'NY radio vaovao masoa eto dia tohizantsika efa ny atomboko izay Facebook FIHAONAN'NY tamin'ny Facebook izay dia tohizantsika hatrany hatrany fa misy miaraka amintsika dia miarabanareo rehetra izay manaraka direct amin'ny Facebook izao fiombonantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny institution Martyr-Viankasina FIHAONAN'NY radio vaovao masoa. Andao ary vavaka aloha tsika dia raisintsika ny fampianarana efa noman'ny tompo atsika anio vavakisika. Andriamanitra rainay feno fifaliana izay afaka manatona anao ampahasahina, manatona ny seza fiandriana ny fahasoavanao ampahasahina noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy nalatsaka ho anay dia raisinay hoe ho anay mihitsy tokoa izany. Misaotra anao ny amin'ny ahafahanay miaraka na mivantana eto na mety any amin'ny tambazotra samihafa any ankasitrahanay anao fa fotoananao izao. Misaotra anao ny amin'ny ahafahan'ny fiangonana miverina misokatra eto amin'ny faritra Nalamanga, any amin'izay faritra misy anay eran'ny Madagasikara. Misaotra anao ny aminay tsirairay avy fiangonanao izay na misy confinement na tsisy dia izay avelanao misokatra foana fa izay indray ary indraindray tsy miditra ho anatin'ilay intimité, ilay fiarahantsika asianao manokana dia hifonanay aminao mety fahavarim-bariananay samihafa atao amin'ny fifandraisana miaraka taminao. Amin'ny tian'io ity izay manasa anao hiteny aminay amin'ny alalan'io teninao io izay alohavany fanahinao any anatinay tsirairay. Manakambara aminay rehetra ianao, tsy fantatro aby ny zavatra iainanay izao fa ny azo antoka tena fantatrao tsara ny zavatra iainanay. Tsy hoe fantatrao fotsiny fa te hiditra an-tsehatra ianao. Rehefa sahira-tsaina izahay, rehefa mitomany izay dia ianao koa ange mitomany. Izany ny asehonao anay eo amin'ilay jaona toko 1:12 iny. Dia faly be izahay satria tsy misy olona, tsy misy hafa afaka mahazo anay tsara, micomprendre anay, mihoatra anao Andriamanitra. Dia amin'ny tian'io ity ianao hiteny aminay izao dia raisinay ampinoana ny teny izay ampianarinao anay ary omano ny fonay ankatohanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Taona mbola 2024 tsika izao midika an'izany mbola ao anatin'ny lohahevitry hoe tsika asianao sa maninona moa tsika asianao ty? Sa mitondra ny hanitry Kristy. Ny tanjontsika dia atonga tsika hoe ho kristianina sa mitondra ny hanitry Kristy. Rehefa manana an' Jesosy ianao efa any aminao ilay fofon'i Jesosy. Fa misy fotoana tianao afenipenina fa sao dia manahirana ny hafa, sao dia ahilikiliky ny hafa. Tsika sa mitondra ny andry Kristy na hitondra fahafatesana na mitondra fiainana ho an'ny hafa fa izao ny zavatra fantatritsika fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra tsika. Tsy hanitry Kristy ho anao akory fa ho an'Andriamanitra. Ny dikany
tsy dia maninona loatra na mankasitraka ianao na tsy mankasitraka fa rehefa ny tompo izay no mankasitraka dia andao ataontsika ampoantsika izay ilay izy Antikristy ho an'Andriamanitra izahay Korinthiana 2:5-5 iny. Nandritra ny fotoana izay tsy niaonana ny vantana, atsangany hoe ny tanana izay naharaka tany amin'ny Facebook hoe iza izao no naharaka nanaheno ny rakim-peo antsika hoe atsangany kely hoe ny tanana. Tsy ampy ny folo. Eny ary dia raintsika ny tompo ny any amin'ny Facebook ihany moa izy efa nanangan-tanana kofa izy maharaka hatrany ihany dia misaotra ny tompony aminareo any amin'ny Facebook. Nanomboka tamin'ny confinement teo iny izany tsika nanomboka nianatra momba ny fiainan'i David ty mahafinaritra be ilay miresaka ny David, mahafinaritra maninona e. David ny olona ao anaty tenin'Andriamanitra ambarany eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:12-2 io fa hoe i David dia hitan'Andriamanitra hoy izy hoe za nahita ny Davida zanak' Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Tsika sianao izany rehefa teo antry Kristy tsika dia mazava fa ity David ity na tsy mbola nahalala ny Kristy ary izy dia ny fiainana betsaka tamin'ny Davida dia tandindon'ny Kristy ny fiainany. Fa i Davida dia tena nitondra ny antry Kristy mihitsy dia afaka makatahaka tsara azy tsika. Misy fiainana be dia be ny ainan'ity David ity nanomboka tamin'ny fotoana ny antsoina azy mandra-pahafatiny mihitsy tamin'ny mana isan'andro androany. Mbola tsy maty izy aloha tamin'ilay androany izao mana isan'androntsika tao amin'ny tantara voalohany 7:20 ve iny. Dia tsy maty izy akory fa efa niampita tamin'ny Solomona ny faneva fa nandritra ny fotoana ny ainany rehetrarehetra dia io ny résumé na ny famitinana ny fiainany. Ny tanjontsika sianao izany manahoana raha mahita anao izany dia izao soratra amin'ny fiainanao hoe Andriamanitra ve aminao koa hoe za nahita an'tiana kely, za zany ilay tiana kely, fa ianao koa manoratra ny anaranao zanaky Marterve, dia izy angamba ianao mety be ny ianao ka ianao raha zanaky Marterveko. Tsy izay ka. Ianao zany zanak'izy, zanakinga Rabesona, i Patricia zanaky Rabesona, dia vehivavy araka ny fon'Andriamanitra. Manahoana raha Andriamanitra no miteny amintsika toy izany, matoa teneniny ao anaty tenin'Andriamanitra dia satria tiany hoe izany koa no amitinana ny fiainanao. Rehefa ny fitinana tao anatin'ny asan'ny apôstôly Davida dia io mitenenina momba azy. Dia izay ny ianarantsika azy hoe ndao koa tsika hianatra hoe tsika sianao dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Ny olona araka ny fon'Andriamanitra izay ho hitantsika ao anatin'ny tantarandroany mihitsy moa rehefa hiditra amin'izay tsika avy eo fa tsy olona tanteraka ny tediavin'Andriamanitra. Isan'ny zavatra tena fahasamihafana be amin'ity Davida ity, nianatra amin'ny bokin'ny Daniel tsika teo aloha, tadidinao iny tamin'ny volana Desambra tany tsika nianatra an'iny. Daniel irery angamba ao anaty Baiboly no olombelona tsy nisy zavatra nikianina mihitsy momba azy. Tsy zavatra voalaza mihitsy hoe nanondra na kely na nanao mampime. Rehefa hoe nanao mampime izany dia fomba hitenenantsika hoe zavatra tsy mety nataony. Fa i Daniel tsy zavatra voalaza mihitsy. Fa tsy toy izany ity David ity na dia tenenin'Andriamanitra raha hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. Ny tediavin'Andriamanitra mantsy tsy olona parfait tsisy kianina. Misy fotoana tsika rehefa miaina dia izay ilay any an-dohantsika ohatra ny eritreretintsika hoe Andriamanitra mitaky anao ho tanteraka ny teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra tokony ho tanteraka isika fa ilay fahatanterahana eritreretinao tsy mitovy amin'ny an'Andriamanitra ny fenitra eritreretinao. Ny ianao izany rehefa itsika sianao mieritreritra an'izany miaraka amin'ny fandrefesan'ny fiarahamonina hoe tsisy kianina mihitsy fa tonga dia masina zato isan-jato. Masimbavy iza izany, masimbavy Tina, masinda Sylvain, ohatr'izay ohatra. Fa tsy izay ilay an'Andriamanitra, ilay fenitra tsy mitovy amin'ny antsika. Fa i David ity tena mahafinaritra be mianatra ny tantarany, tena olona ohatr' antsika mihitsy. Mampome, misy fotoana manondrana, nefa
mahay makio amin'Andriamanitra. Le fo ny tediavin'Andriamanitra, le fo hoe manahoana ny fitediavantsika ny tompontsika. Manao famotinana kely aloha tsika ety amin'ny voalohany mba tonga tsika ho tafaraka tsara, ary amin'ny toyany arifa efa eo ambavany ho mpanjaka mihitsy zao Davida ny fampianarantsika ankehitriny. Ndao aloha raha fitiniko aminao kely ny lalana nitondran'Andriamanitra ny Davida hatreto. Misy lalam-piainantsika senao koa any anatiny. Lalana nitondran'Andriamanitra ny Davida nanomboka tany amin'ny Samuela voalohany toko 4:10 no niseho ny tantara. Misy mpanjaka aloha hoe Saoly misy mpanjaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely, fa i Davida nofidin'Andriamanitra. Nitady olona Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 any, rehefa tsy nety ny nataony Saoly dia nitady olona Andriamanitra. Tsy hoe teo Andriamanitra vao niotrôtra aloha hoe inona koa ary ataony Saoly ity, fa efa planiny mandrakizay foana. Fa le ampisehoany azy ao anatin'ny Baiboly, rehefa tsy nety ny nataony Saoly fa nanolotra fanatitra, tsy tokony nanolotra fanatitra izy nefa tsy nahandry an'i Samuel izy dia nataony izay nataony teo, dia ny dikany nanomboka tamin'iny Andriamanitra ny teny hoe esorina aminao ny fanjakana. Zaho i Andriamanitra nitady olona ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 ary amin'ny 4:10 zay raha tsy diso dia miteny Andriamanitra hoe koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao, Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony zay, ary izay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olony. Zay le tenenin'Andriamanitra tamin'ny Saoly dia naka ny Davida Andriamanitra. Davida le mpiandriondry izy tamin'io fotoana io, mbola kely. Zay tena amporisihana antsika mihitsy hoe ity resaka miaraka amin'ny tompo ity tantarany fiainany ity manomboka amin'ny ankizy kely ange. Indraindray tsika mieritreritra hoe mbola kely fa i Davida vao kely mihitsy izy dia efa hitan'Andriamanitra. Raha sainy ty Samuela voalohany 3:10 ity dia mety mbola tany amin'ny 10 taona tany ho any angambo Davida tamin'ity texte ny Samuela voalohany 3:10 ity, nefa efa any an-tsain'Andriamanitra io zanakao ao an-tranonao io, le ohatran'ny pakapaka lelo kely iny ange efa nofidin'Andriamanitra le ohatran'ny tsy havanambanana amin'ny zavatra iny. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ty tena tsisy dikany mihitsy. Misy dikany amin'Andriamanitra ny fisiany iny na dia mety hoe misy fahasembanana aza ny zanakao. Ny zavatra niseho teto Davida mpiandriondry dia nifidin'Andriamanitra. Izany asana mpiandriondry izany ny asa ambany indrindra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Ohatran'ireny hoe mamafa WC aty amintsika ireny izany amin'izao fa izany nefa ny toerana nisy amin'ny Davida dia i Davida tamin'io Samuela voalohany toko 4:10 io tsy tadidiny mpianakavy akory na ny fisiany aza. Azonao an-tsaina izany manohana ange mieritreritra an'izany hoe io anontaniany Samuela le dadany hoe reo daholo ve le olona le zanakao, zay izy vao ohatra misy anankiray ihany koa fizy mbola amin'ny andriondry. Lay ohatran'ny tsy eritreretiny iny mihitsy, na dia tsy tadidiny mpianakaviny ary dia fantatr'Andriamanitra tsara. Indraindray misy eo amin'ny fiainantsika ahilikiliky ny fiarahamonintsika fa Andriamanitra nifidy izy. Samuela voalohany toko 4:10 nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka teo amin'ny 7:10 teo Davida tamin'io fotoana io. Teo anatrehan'ny rahalahy dia nosorany ho mpanjaka izy. Miampita amin'ny toko 7:10 tsika dia hitantsika hoe tonga olo malaza Davida satria nanino nandresany Goliata be. Haintsika izany tantara izany. Fa lasa olo malaza teo amin'ny zanak'Israely izy. Sady nandresany Goliata izy no avy eo lasa naharesy ny Filistina mihitsy tamin'io ady io ny Israely manontolo vokatry ny nataony Davida kely. Misy le fiarahany Davida amin'Andriamanitra io nefa hitantsika taratra tsara ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 io fa olona te ampiseho, tsy hoe te ampiseho fa neny Davida ny zava-dehibe aminy dia hoe niaro ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ahoana hoy izy fizy ty Goliata miaiky ny Andriamanitra velona ity. Rehefa tonga vita io tantarany Goliata io
dia nisy fiovana be ny fiainan'i Davida satria tapitra ny mampiandrondry azy. Tsy mpiandrondry tsony izy nanomboka teo fa napiakariny Saoly. Ndao ianao hiakatra ny andapa atao mpitaritafika. Fa teo koa nefa no nanomboka ny probleman'i Davida. Fa mahafinaritra be any amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 hatramin'ny toko 20. Mahafinaritra dia ity. Andriamanitra manomana ao anatiny, tsika inge mamadika an'ilay baiboly zao dia mamaky an'ilay tantara. Fa tiako mihitsy ianao rehefa mianatra an'ilay tantara tsika dia midira mihitsy eo anatin'ilay personnage ny Davida. Davida inge mbola tsisy fantan'ilay zavatra, tsika sy ianao zao no mamaky hoe ho lasa mpanjaka tokoa io. Fa izy inge miatrika an'ilay izy, tsy mbola mahafantatra izy, tsy vitany hoe tsy nahafantatra fa niova be mihitsy ny fiainana nanomboka teo amin'ny tao andapa io izy nipetraka. Fa lasa nenjehan'ny Saoly izy, ary tsy hoe nenjikenjehana na ratsiratsiana fotsiny, fa andeha ho tsatohana lefina mihitsy, tena hoe lasa jalousie maladiva ny fiantsoana azy ny Saoly. Tena nahalasa dalan'ny Saoly mihitsy ny fialonany amin'ilay maheno an'ilay teny hoe Davida nafaty alinalina dia Saoly nafaty arivoarivo. Nanomboka teo dia sarotra ny fiainan'i Davida, fa zao nefa Andriamanitra kay fa nanomana tsara tarehy. Nisy Jonatana niditra an-tsehatra, zanak' Saoly ihany io. Jonatana nomanina Andriamanitra ho mpiaradia, tena ny fankaty, tsisy resaka homosexualité mihitsy na kely raha tsy hoe lehilahy sy lehilahy mifanambady, tsy izay mihitsy. Ho hitantsika zao rehefa hianatra ny Samuela faharoa tsika toko 1 amin'ity anio ity, fa tena tenenin'i Davida mihitsy hoe mihoatra noho ny fitiavan'ny vehivavy, ny fitiavan'ny Jonatana any Davida. Ny fifankatiavan'ny zareo mihoatra noho ny fitiavan'ny vehivavy sy lehilahy. Ny tinambara hoe tena ny fankaty, satria izay averina tsara ny amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 hoe i Jonatana dia tian'i Davida toy ny tenany. Izay koa ny modelina fitiavana tian'Andriamanitra ataontsika. Le ataon'ny kristianina no manin'Andriamanitra mihitsy, efa fantatra Andriamanitra inge ny olana isy eo amin'ny fiainanao e. Averiko aminao fa tsy misy maha-surprise anazy dia hitenenany hoe loza fa tsy napoziko hoe maty ny dadan-dravavy. Vavy aman'Andriamanitra. Tsy ohatr'izany inge le izy e. Fa efa fantany, fa izy efa manomana. Amin'ity zany, tena fantatra Andriamanitra hoe isy problema goavana be nga Davida, fa nanomana izy. Ianao koa, ianao nge Jonatana ho ana Davida anankiray ihany e. Na ianao le Davida dia misy Jonatana no manin'Andriamanitra ho anao any. Mahafinaritra be ny provision, ny fanomeza amin'ity Andriamanitra ity ho atsika. Manao famtinana ihany tsika. Lalana nitondran'Andriamanitra ny Davida nanomboka tany amin'ny toko rehefa sur na fantatra Jonatana amin'izay hoe tena mifofo ny ain'i Davida tokoa ka i Saoly, dia nitenen'i Jonatana hoe ndana ary mandositra. Nanomboka nandositra Davida. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 1:20 hatramin'ny toko 7:20, ny zavatra hitantsika dia izao hoe nianatra niaraka tamin'Andriamanitra teny ampandosirana teny Davida. Mila azontsika tsaina fa zany nandositra zany Davida tsy hoe ange hoe herinandro e. Tsy resaka firerinandro antsika mety tsy niona mivantana ohatr'izao tamin'ny FIHAONAN'NY na mety 7 herinandro angambany. Zany inge kely, fa i Davida teo anelanelan'ny fotoana ny nandosirany mandra-pahatonga azy ho tena mpanjaka any amin'ny 10 taona mahery inge tany amin'ny 13 taona tany. Nandeha nitsoaka foana ny vady aman-janaka, tsy maintsy napetraka tsy niaraka tamin'ny vady aman-janana izy aloha fa nandeha irery. Eto amin'ity 1:20 hatramin'ny 3:20 eto ity mbola nisy fotoana indrindra ny 1:20 tena i Davida irery ny nandeha nitsoaka. Dia ohatra antsika sy ianao koa. Tamin'io ny fotoana nanondrana ny Davida voalohany. Mila azavaiko aminao tsara iny satria ampita amin'iny zao tsika rehefa hiditra amin'ny toko ianarantsika rehefa avy eo. Ina zavatra nataon'i Davida tao amin'ilay toko 1:20. Rehefa nandeha nandositra izy nandeha tany amin'ilay antsoina ilay mpisorona hoe Ahimeleka izy, fa rehefa tonga tany izy nentin'ilay tahotra dia nandainga tamin'ilay mpisorona izy. Nanontanian'ilay mpisorona efa ahoana ny ianao rery ny aty efa ahoana? Dia izy tsy samy teny fotsy izy hoe manao mission secrète miaraka ampanaoviny Saoly iraka manokana mihitsy ampanaoviny mpanjaka.
nandaingy Davida. Tena moa tsy ohatra antsika senao ihany rehefa tratrany tokoa dia mamorona izay akaiky eo an-tsaintsika eo mba tsy ho ilay filazantsika malagasy azy hoe tsy hatapaka ny rambo loza dia tafiditra tany anaty-kizo. Eritreretinao hoe le épée be any Goliata nalainy tao amin'ny Ahimeleka tao niaraka tamin'ny sakafo kely nohaniny hoe ampiverina ny heriny, fa lasa nandeha nitsoaka Davida tamin'io toko faraiky amby roapolo io, ary nitsoaka taiza ry izy, nandeha nitsoaka tany Gata i Davida. Fantatrao moa zany Gata zany ny tany fiaviany Goliata. Tany amin'ny tany Filistiny ny Davida no nandeha, le Goliata nitapahany loha tamin'ilay épée entiny iny mihitsy no nentiny nandeha tany amin'ny tany Filistiny. Dia hoy aho zany mamaky an'ilay izy, fa ahoana koa ny any anaty atidohan'ity ty monsieur David ty e. Fa tsika senao nge rehefa tratrany tokoa zay tsika senao dia ohatra hoe pressé be any anaty loha dia any amin'ny tanany fahavalo indray no mitsoaka. Dia rehefa tonga tany izy mahafinaritra be mianatra ny tantaran'i Davida, Samuela voalohany, Samuela faharoa ahitantsika azy. Ny bokin'ny Salamy no ahitantsika ny toe-po tany anatiny. Rehefa tonga tany amin'ny Akisy, tany amin'ny mpanjakany, tany amin'ny Filistiny izy ny samborony zareo nge Davida ny teneny io le ngatsy io le nahafaty alinalina dia ny samborony Davida. Dia rehefa ny samborony Davida dia ny Salamy 450 no soratany tamin'izay. Ao amin'io Salamy 450 io no ahitantsika hoe ny mamindra fo amiko Jehovah zany ny phrase voalohany, fehezanteny voalohany ao. Dia mitoy izy hoe amin'ny andro atahorako nitokiko anao, niantoraka tany amin'Andriamanitra izy rehefa tonga saina izy rehefa nisamborony Filistina hoe finina ary ty ataony ity, dia niantsampy tany amin'Andriamanitra izy ary navotan'Andriamanitra izy. Inona ny zavatra nataony? Nanao mody adala izy tao modina mirara-kivy tamin'ny volombavana izy dia hoy Akisy hoe finina koa ty adala hoentinareo aminaty io, avy alefasoany io, dia afaky Davida no ny famindrapon'Andriamanitra. Fa rehefa izay dia nandeha tany anaty zohy tany izy, nampianarin'Andriamanitra. Salamy tsy latsaky ny anankidimy ny soratany Davida tao anatin'izay fitsoahany izay. Misy ny Salamy 450, 750, 550 koa raha tsy diso ny 220 ao anatin'ny Salamo ny soratany Davida teny ampandosirana ny fiainana ny ainany tao anatin'ny taizan'Andriamanitra azy. Miampita any amin'ny Samuela voalohany toko 420 tsika hatramin'ny toko 420. Inona indray ny anarany ilay izy rehetrarehetra misy zavatra nampianarin'Andriamanitra azy daholo. Misy saison, misy fotoana tsara ny fiainan'i Davida rehetrarehetra. Fotoanany mpiandry-ondry, fotoana tao an-dapa mitendry lokanga ho an'ny Gasôly dia mandeha miady. Misy fotoana nitsoaka rery, misy fotoana nitsoaka niaraka tamin'ny efa nahazo olona amin'izay izy nisy ny Betrosa sy ny Malahelo teo an-tanàna tsy faly tamin'ny Saoly rehetra zany dia nandeha nakany amin'ny Davida tany amin'ny zohy tany daholo. Dia ireny ny lasa olon'ny Davida. Fa ny ianarany saison amin'ny fiainany. Io fiainanao io ny fiainanao misy saison-any avokoa, misy fotoanany. Izay lazay mpitoroteny, misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra. Tsy haiko ny zavatra iainanao hoe aiza ho aiza amin'ity. Raha pitahina amin'ny fiainan'i Davida re dia hoe aiza ho aiza fa lazaiko anao dia ity hoe aza vela hisy zavatra verivery fahatany. Fa na fotoana sarotra be na ohatra mitsotsotra kely ianao zao, zava-dehibe daholo ary misy fampianaran'Andriamanitra anao manokana daholo ny zavatra rehetra izay lalovanao. Samuela voalohany 420 hatramin'ny 420 aminao dia nianatra ny pratika ny fanajana ny manam-pahefana io Davida io, satria hanam-pahefana izy avy eo. Efa nianarantsika tsara tamin'ny tantaran'i Daniel izay, fa ny olona ianao ty tsika senao mihitsy rehefa hoe te hanana fahefana, tsy hoe te hanana fahefana efa napetraka Andriamanitra hanam-pahefana, tsy maintsy mianatra mahay ambanina fahefana, mianatra manaja ny fahefana misy. Fetin'ireny moa zany tamin'ny lahady dia ny vehivavy
vehivavy mahafinaritra be tsika vehivavy fa tsika manana saina mora mandeha aingakaingana zany tsy manina koa ry lehilahy isany fa misaotra ny tompony amin'izay fanomezam-pahasoavanay vehivavy izay fa hitanao raha matoa vehivavy avako misy fotoana io sainao io te handeha dia te hibaikobaiko dia te hanjakazaka mafy fa tenen'ny tompo amintsika tsara hoe andao ahay manaiky vady hitanao secret tena fanalahidin'ny fiainana mihitsy fa nataon'ny tompo mihitsy tsika hoe lehilahy dia tsika vehivavy satria rehefa mahay manaiky vaditsika isika dia ilay zavatra hevitra tsara ny anatintsika lasa mandeha ao anatin'ny tokantrano ao fa rehefa tsy izay dia gidra lava fa i Davidy ity alohan'ny hampanjaka anazy atonga anazy eo amin'ny toeran'ny mpanjaka tsy maintsy nampianarin'Andriamanitra mihitsy aloha manana fo manaja fanjakana io aloha tena mifona fa tsy hananan-dra malagasy tsika asianao ma anatin-dra malagasy fandao hianatra amin'ny Davidy tsika fo mahay manaja ny fahefana misy ny Romanina 13 miteny amintsika tsy misy fahefana misy zany raha tsy avy amin'Andriamanitra napetraka Andriamanitra teo io misy zavatra tiana tenenina be da be tena titeny hoe raha zany teo zao no nataoko fa rehefa tsy hainao aloha no eo dia ampianarin'ny tompontsika mijery ny Daviditsika tao anaty 4 hatramin'ny 9 io nomen'Andriamanitra nataon'Andriamanitra exercice taminy mihitsy ny opportunité ny fahafahana manisy ratsy any Saoly fa masosotra be Saoly mangidy angereto zany hoe enjehanao faty ianao ny fianakavianao antsy lasa miala ny fianakavianao ianao tena mangidy izy tantaraina angeka mora ny zavatra niatra tamin'ny Davidy fa mianatra an'io tsika nampianarin'Andriamanitra izy hoe ny valy faty tsara indrindra dia ny manome an'Andriamanitra ny ady izay ihany ny fitiavana ny fahavalo ity Davidy ity tena nampianarin'Andriamanitra any ka tonga teneny hoe olona araka ny fon'Andriamanitra izy satria izay ilay fon'Andriamanitra tsika sianao tinge tamintsika mbola farany nampome tsy tenenana hoe ndikany hoe farany fahavalon'Andriamanitra hoy ny Romanina 5 tamin'izany Andriamanitra ny efa tia atsika sianao dia ohatr'izay koa ilay fotsika mila tia mianatra mity dia aza taitaitra mihitsy aloha amin'ny zavatra seho an'ny tompo eo amin'ny fiainanao zao mianatra ny Davidy tsika dia ianarantsika izany fahadiovampo io tena nampianarin'Andriamanitra ny Davida hoe raha tsy madio io fonao io tsy tafapetraka manjaka tsara ho amin'ilay toeran'ny fanjakana manomana anao ange Andriamanitra io hoe manana toerana tsara eritreretana anao eo amin'ny fanjakana Andriamanitra ary fanomanana anao zao iainanao ankehitriny izao ndao hianatra amin'izany zavatra farany alohan'ny hidirantsika amin'ny atsika androany mihitsy Samuela 2:7 hatramin'ny 9 mbola manao famitinana ny teo aloha tsika ny tamin'ny herin'ny androany ny zavatra andresantsika ny zavatra nisy 9 lasa tsara Saoly tsy ny valiany Davida soa ny ratsy nataony Saoly fa tsy ny vonoany Davidy Saoly na dia efa tena teo mihitsy hoe raha ianao teo amin'ny toeran'ny Davida dia mety ho ianao hoe tonga dia nitsatohako ny antsy raha izany fa soa ihany fa mbola men'Andriamanitra antsika dia mianatra nanomboka teo dia lasa Saoly any amin'ny 9 farany any dia i Davida koa lasa fa ny 7 niverina nanondra ny Davida kely izao ny zavatra teneny eo amin'ny 7 ary Davida nanao anakapo hoe zavatra nataony anakapo mbola ho fatiny tanany Saoly any andray androany izay no nataony anakapo ka noho izany dia izao mihitsy ny teneny tsy misy mahasoa afa-tsy ny mandeha mitsoaka dia mandeha mitsoaka izy raha azonao an-tsaina voavakinao ao koa moa fa ianao efa mijery 7 izao lasa nandeha nitsoaka tany amin'ilay tantara fa indray izy efa nanary mitombo tany fa dia lasa tany any gakely
nandeha tany amin'ny Akisy mpanjakan'ny Filistina indray nge izy tanony izy nitsoaka. Io ny zavatra andresantsika raha nandreny sakafom-panahy ianao tamin'ny alahady lasa teo dia io tena lesona be voaraiko mety mbola tsy tamin'iny zao ny tenenako an'iny fa maty io le nitenentsika tamin'ny alahady. Fa hitanao io anakapo io, inona ny zavatra teneninao anakapo? Ndikan'izany miteny anakapo zany amin'ny teny anglisy izy hoe to say to yourself, tsy izay fotsiny fa hoe to keep saying to yourself, ndikany averimberinao ao anaty lohanao ao. Rehefa averimberinao anaty lohanao ao fa ianao aloha dia ho fatin'ny Covid, alazaiko anao fa matahotra ianao ka. Matahotra ianao na nivoaka ny trano aza. Matahotra ianao. Ary izay mihitsy anefa ny tediavin'ny devoly. Izay angeny nataon'i Davida tamin'ity fa impirimpiry amanontany tena zany tsika hoe mitombona raha ve ny tany anatin'ny sain'i Davida. Raha mijery tsotra amin'izao fotsiny tsika dia sika mety ho fatin'ny Saoly ihany tokoa. Fa inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra amin'ny Davida teo aloha fa angamba ny zavatra fiarovan-tenan'i Davida ny nampatonga azy tsy matin'ny Saoly hatrizay. Fa tsy tadidin'i Davida zany rehefa averimberiny ao anatin'ny lohany fa tena ho fatin'ny Saoly tokoa izy. Donc izao lazaiko anao, saino ny zavatra eritreretinao. Inona zao ny eritreretinao no mipetraka io? Inona zany zao ny zavatra mivezivezy any anatin'ny sainao Izay ny tenenin'Andriamanitra antsika amin'ny Romana 12:2, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Tsy possible mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra le tena matsiro ho fiainanao mihitsy ianao raha tsy amanaiky ianao avozinao anatin'ny sainao io. Fa raha mbola ny azafady zordiran'ny fiainana alefa ny devolonao ao anaty lohanao, dia lazaiko anao fa zao ihany koa no teneninao hoe tsy misy mahasoa afa-tsy ny mitrosa. Tsy misy mahasoa afa-tsy tena mila n'io lehilahy io nefa lehilahy vadin'olona le izy. Io mihitsy ny tena mahasambatra. Tsy misy mahasoa afa-tsy mandovola aty amin'ilay fanaovana polisy aty concours ty. Hitanao misy idée fixe ataon'ny devoly ao anaty lohanao rehefa miteny anakapo. Izay ny zavatra nanjohan'i Davida toko 7:20 hatramin'ny toko 7:20 natosiky ny tahotra iandahany tany amin'ny fahavalo tanin'i Davida. Fotoana maizina tamin'ny fiainan'i Davida io, herintaona sy efa-bolana tenenin'Andriamanitra tsara. Voalaza amin'ny teolôjiana fa tsy nanoratra Davida na salamo iray aza tao anatin'io. Tsy tadidin'ilay fiainana. Fa satria izao koa ny problema tao anatiny, ohatran'ny nety ny fanapahan-kevitra ny raisiny. Satria rehefa nandeha tany amin'ny Filistina tokoa izy, sady tsy natositosika Akisy ohatran'ny teo aloha, fa nekeny Akisy nga vitan'ny nekeny Akisy vao niteny izy hoe zay mba ho toerana hipetrahanay. Androtr' izay ihany voalazan'ilay tenin'Andriamanitra teo ny eo dana famenanareo Ziklag ngamba tainatin'ny Davida. Tena tain'Andriamanitra asa ka jereo koa tenenina tsara ry amin'ny 7:20 io hoe tsy nenjehan'ny Saoly tsony izy, ohatran'ny tena mahomby indraindray tsika sainao tia mampime ihany. Ohatra zany hoe manana troso tsika dia tsika hoe tena le mindrana any amin'ny access bank mihitsy zao, tsy le bank ny olana apetra ho any ny vola hitombo, fa le fisainantsika azy mihitsy hoe tompo ndeha hindrana 120 millions any amin'ny access bank amerenana volany ihany, dia hoentina mbavaka mihitsy makany amin'ny mpanompon'Andriamanitra angatao vavaka any aloha mba hivoaka ny vola. Ny vola mivoaka ka voaka ange ny vola dia hoy ianao ve hoe valim-bavaka izany? Raha afako tandremo, tsy voatery ho valim-bavaka, tsy voatery ho ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa mandeha ilay fiainanao. Tsy voatery. Ohatran'ity amin'ny Davida ity, nety daholo izay natao herintaona sy efa-bolana nety. Nandeha nanafika amin'ny tany samihafa izy arakany babo ahafahany miaina ohatray nandaitra. Niteny kely any Akisy izy hoe zao nge nataonay izay nanafika tany amin'ny tanànan Joda, mandainga velona Davida amin'io amin'ny 9:9. Fa nino ny zavatra niteneniny i Akisy? Ohatran'ny mety fa ho hitantsika ary. Ndao aritsika sianao hiditra ao amin'ny Samuela voalohany amin'ny tian'io ity toko 30.
Samuela voalohany a toko fahatelopolo. Samuela voalohany toko fahatelopolo hatramin'ny Samuela faharoa toko voalohany a no hodiny atsika androany. Teo zany ilay tantarantsika toko fahasivy amby roapolo a ny zavatra niseho teo amin'ny toko fahasivy amby roapolo aloha fitiniko kely aminao. Tena latsaka lalina tany amin'ny fahotana mahavariany ty nga Davidy ty. Atopazo kely any amin'ny toko fahasivy amby roapolo aloha ny masonao ange. Zao ny zavatra niseho tao anatin'io a. Na hoela na hoaingana rehefa manao compromis na marimaritra iraisana amin'ny fahavalontsika dia midikizontsika. I Davida nandeha nialokaloka tany amin'ny tanan'ny Filistina hoe anon izy tsy azony Saoly. Eny re, tsy azony Saoly tokoa arak'ilay fandresantsika. Fa ny olana dia ity, rehefa tonga tany izy a, dia tamy amin'izay eo amin'ny toko fahavalo amby roapolo, tamy amin'izay fotoana hoe ndao hiady ary. Teneniny Akisy hoe Davida, hiady amin'ny Israely tsika fa ianao miaraka amiko mandeha. Hoy tsara Davida amin'ny andiny voalohany sy faharoa tam'le amin'ny andiny faharoa tamin'ny toko fahavalo amby roapolo hoe hoy Davida taminy hoe amin'izao ry Akisy dia ho fantatrao tokoa izay hainy mpanomponao atao. Dia hoy Akisy tamin'ny Davida hoe ay, ataoko garde corps mandrakizay ianao zany. Hitanao tena. Izy aloha tena nahazo 19 be tamin'ny Akisy mihitsy e. Jerenao amin'ny toko fahasivy amby roapolo. Rehefa raikitra tokoa ary ny ady. Andeha hiady, azonao an-tsaina moa ny zavatra niseho teto. Ny tsimbadika ange ny zavatra e. I Davida le nitendren'Andriamanitra ho mpanjakan'i Israely no indro ity andeha hiady amin'ny Israely miaraka amin'ny Filistina. Rehefa niaraka teo dia nahita ny Davida ny andrinan'ny Filistina dia hoy izy ireo tamin'ny Akisy hoe mamadika any amin'ny fandehany any io fa avereny mody any. Zay nataony andrinan'ny Filistina tamin'ny Akisy. Dia ohatra nanaiky tsy sazoka zany Akisy e. Dia niteminy tamin'ny Davida hoe bon, ndana mody nareo rapitsy hoe. Dia hoy Davida, enonao nge nitenin'ny Davida e. Andiny fahavalo amin'ny toko fahasivy amby roapolo. Hoy Davida tamin'ny Akisy, inona no nataoko ary inona no hitanao tamin'ny mpanomponao hatrizay nitoerako taty aminao ka mandrakandroany no tsy ahazoko mandeha hiady amin'ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko. Tena rehefa tonga ny an-danitra angamitsika dia andeha antany an'i Davida ihany hoe fa hoana e, inona no tena nataony se tamin'iny. Raha mieritreritra zany zao hoe misy kristianina ary ve hoe satanika. Ka ohatra masosotra be miaino an'izany a. Ndikany hoe satanika dia manompo ny satana. Fa sainao ange ty zavatra nataony Davida teto ty e. I Akisy a filohan'ny fahavalo a no lazainy hoe mpanjaka tompony. Ny Israely indray no ataony hoe fahavalo. Lazaiko anao a fa mampivady kondana. Sa ahoana ny fiteny azy? Rehefa isika ty zay a, ny fiatomboan'io rehetrarehetra io dia le toko fahafito amby roapolo le andininy voalohany daholo ary Davida nanao anakapo hoe tsy maintsy ho fatin'ny Saoly a. Zavatra kely pozina kely alefa midevolany anaty lohanao ange, ao anaty saitsika, dia mitondra antsika ho lasa kay manompo ny fahavalo fa tsy manompo an'Andriamanitra. Fa mahafinaritra be nefa ny famindrapon'Andriamanitra. Tsara io Andriamanitra io. Ndao vakitsika senao ary ny toko fahatelopolo andiny voalohany hatramin'ny fahadimy a. Izao ny soratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Ziklag Davida sy ny olony. Tonga tao izy satria nalefa ny Akisy hoe ndana mody. Dia le mody zany any Ziklag ny mody a. Rehefa tonga tao zareo a tamin'ny andro fahatelo a dia indro ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo sy nanafika ny Ziklag ka namely ny Ziklag sy namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy na lehibe na kely nefa tsy nisy novononina dia iray azy fa nety no babo ireo ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin'ny tanàna ary indro efa levo ny afo ny tanàna atao filmany anaty lohanao tsara raiso an-tsaina mihitsy hoe ianao no eo amin'ny toerana ne e. Dia indro efa levo ny afo ny tanàna ary ny vady mba amin'ny zanany lahy, ny vadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy efa lasa kobabo.
Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feoany ny tomany ambara-patsy nahatomany tsony izy. Lehilahy daholo rehefa sao ianao mihevitra. Ary voababo koa izy roa vadiny Davida dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila ilay novinadiny Nabala Karmelita. Hatreo ny antsika nody avy tany amin'ilay tany ry Davida, nody avy tany amin'ilay saika andeha hanafika hiaraka amin'ny zanak'Israely, hiaraka amin'ny Filistina fa hanafika ny zanak'Israely, hanafika ny Israely. Tazan'ny ery alavitra ery misy setroka ny tanàna. Ary setroka tsy setroka na sakafo io olona lalana 3 andro zay vao tonga tany amin'ilay Ziklag afaka atelona reraka izany dia miandrandra vady aman-janaka amin'ny tsena. Raisaotsaina tsara fa inona zavatra hitantsika. Wow, finity may daholo ny tanàna ary tsy nisy na zavatra ray, tsisy na saka kely tsony angamba. Tsy haiko aloha na miompy saka ary zareo tamin'izany fa ny any saka ny haiko. Fa tsisy ny omby ny lasa daholo ny ondry amanosy, lasa daholo babo, tsisy ny ninona tsony ny tanàna foana. Ny zavatra jerentsika voalohany dia ao anatin'io dia ity. Re olona mijinja ny nafafy ange ny tsirairay. Galatiana 5:7 tsisy hevitra fa mandaitra sy prinsipana fiainana miaraka amin'Andriamanitra na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy. Raha hitantsika eo amin'ny 7:20 izao no nataondry Davida teo amin'ny 5:9 amin'ny 7:20. Davida sy ny olona niakatra nanafika ny Gesorita sy ny Gizrita ary ny Amalekita fa ireo nonona tamin'ny tany Israely izay dia hatrany akaiky ny soratra amin'ny tany Egipta. Ary Davida namely ny tany ka tsy nisy novelominy na lehilahy na vehivavy sady namabondry amanosy omby sy biriky rameva fitafiana izy ny rehetrarehetra nataony ripaka. Tanao tany amin'ilay izy le napetraka tany amin'ny Ziklag heritaona sy efa-bolana tao amin'ity Ziklag ity Andriamanitra nge tsy miantoka ny fiainana izany tamin'ny tsy maintsy mianto tena izy nga Andriamanitra nandefa azy tany. Ny se débrouiller izy izany ny debra ozy ny filazantsika azy. Dia ahoana ny atao? Fahavalo reto ny vonondry Davida reto ny Amalekita sy ny sisa. Fa tsy ho voninahitra Andriamanitra ny antony nanaovany an'ilay ady tao fa mba ahafahany mahazo ny babo ahafahany mivelona. Na ringany daholo na ankizy tsisy olona velona na ray aza izay tany nandalovandry Davida. Izany ange ny toetra Davida ny tao amin'ny tany amin'ny Davida tena olona ohatra lindra be izany fa izany le izy. Fa hitanao ny zavatra le tenentsika hoe ny afafy ihany ny jinjaina amin'ny fiainana dia tonga tao Ziklag ary zareo tsy nisy niangana tsony na kely ary. Ny olona ianao sy za na za amin'ny fiainako izao mijinja ny nafafiko teo aloha na za eo am-pamafazana indray ray amin'izay foana ny ataonao amin'ny fotoana rehetra. Ndao tandremana rangaha, ndao hamafy ny tsara, tsy ho reraka mafy tsara. Fa ny problème eto mijinja Davida fa soa ihany fa ao anatin'ny famindrapony sy famindrapon'Andriamanitra. Tsy ny vonoan'ilay Amalekita ny vady aman-janany fa nentin'ny babo fotsiny fa tsisy teo tsony. Inona zavatra hitantsika ao anatin'io texte io dia izao hoe mampidi-doza anao ange ny fanalaviranao an'Andriamanitra. Mampidi-doza na tiatsika na tsy tiatsika. Misy fotoana ohatrany hoe sava ohatrany tsy maninona fa mampidi-doza. Fantatritsika tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 5 any manambara ny 9 ny fihevitry ny nofo ange. Raha vao nofontsika io mihitsy no mibaiko dia izao le izy hoe fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Tsisy hevitra fa izay. Ny olana fotsiny, tsy hoe ny olana fotsiny fa ny mahatonga antsika lasa varimbariana dia satria tsy eo no eo le fahafatesana tsy eo no eo le ohatra le mifoka sigara izany izao dia efa gaga ianao efa misy soratra misy sarina monstre be izao le pakehana sigara iny fa mbola mividy an'iny mihitsy ihany dia mbola mifoka an'iny ihany.
le izy ankehitrhoe rehefa mifokana iny ianao dia hoe miena ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety miena mihitsy fa ny voninahitra ao tian'Andriamanitra omenanao nangalariny devolo tao anatin'ilay izy dia inona ny zavatra miseho mampidi-doza ho an'ny tena le izy tsy hoe eo no eo dia raha misy an'izany angamba dia mety tonga dia tsisy mifoka sigara intsony vao mifoka indray mandeha tonga dia mihitatra ohatran'ilay ny aliena amin'ilay film ireny mihitatra ny tare wow fa le izy ange izay misy ny réalité izay misy any amin'ny tontolo ara-panahiny fa le hita maso fotahany le hita maso tsika sianao dia hoe tsy maninona fa maninona foana io mampidi-doza dia andeha amin'ny fanantahotra an'Andriamanitra tsika mampidi-doza tsy ho anao ihany fa jereo ange rehefa nandeha tany amin'ny zikilaga ge Davida dia nanaraka azy daholo ny enjatolahy plus vady aman-janaka mila azonao kely fa ny vady aman-janaka ry Davida vady aman-janaka Davida manokana napetrany tany amin'ny tany Moab tamin'izy nandeha tany amin'ny Juin isan-karazany tany Moabita raha teo moa ny bebean'i Davida i Rota zany dia mety nisy fifanarahana angamba fa teto efa tafaraka mila azontsika tsaina fa ny fahotantsika ange indrindra fa raha ianao zao miaino anahy io ankehitriny matoa ianao miaino anahy ianao zany zao le isan'ny nofidian'Andriamanitra ho fahazavanao amin'ny fianakavianareo ao ho fahazavanao amin'ilay fiangonana misy ianao any amin'ilay toeram-piasana ilay toeram-pianarana inona ny dikan'izany leader angenao mpitarika ianao fantatrao moa ny toeranao rehefa manondra na mpitarika dia mampidi-doza ny tarian'izany jereny zavatra niseho lasa nampidi-doza ny ankonany vokatry ny Samuela voalohany toko fa 7 voalohany daholo io Davida nanao anakapo zay daholo ny conséquence mandeha vokatra makatsy andao hidiny eo amin'ny 9 tsika sianao 9 zao ny soratra ary ory indrindra Davida ory indrindra fa ny olona ny fampitaona hitorabato azy satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamaniny ory indrindra Davida ofa misy zavatra tsara tarehy eto io indray no mot-clé eto miaraka amin'ilay hoe nampahery ny tenany ahoana izany tena fanainin'Andriamanitra mihitsy natotona tena hoe tsy hoe raha tsy loha Andriamanitra tsy hany mihitsy fa izay mahory indrindra azy izay fa maninona ny ory indrindra satria ny Filistina nakana ratsy be ilay tena hoe misolelaka zafady fa fotr'izay ilay nataony maka 19 maka sitraka tamin'ny Filistina izay ambarany Galatiana toko voalohany 1 somatsara hoe tandremy tsara fa fandrika apeny mila sitraka amin'ny olona mitady sitraka tany amin'ny Filistina izy voaroka tany dala mody avy fa tsy ilainay hoy ny andriana amin'ny Filistina tonga tany zikilaga nody indray nefa nahita n'ity fahoriana be tonga tao ny olona niaraka tamin'ny rehetra ny teny hoe te hitorabato azy tian'Andriamanitra tonga eo amin'ny toerana mihitsy Davida hoe vita amin'izay ve ianao Davida any amin'ny salamo 700 avadio vetivety ange ny baibolinao fa mahasoa antsika ny mahita n'io salamo 700 io dia eo amin'ilay andininy fa nazokay ato ambadika salamo 700 vakiko aminao ny 720 no manomboka hoe salamo 700 izay midina any an-dranomasina ka mandeha atsambo sy manao rarany amin'ny rano lehibe no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina fa niteny izy Andriamanitra no miteny eo ka nanangana rivotra mahery izay nampisondrotra ny onjan-drano rehefa mandeha any amin'ny lalina ianao miaraka amin'Andriamanitra ohatran'ity David ity zany zao hoentina ho ataon'Andriamanitra ho mpanjaka io
mandeha lalina miaraka amin'ny tompo mandrosoany amin'ny lalina ianao zany ny teny misy tamin'ny volana janvier iny ohatra hoe za tompo amin'ity taon'ity tsara fa tena andeha sérieux be amin'ilay fiainana kristianina miaraka aminao oui eno ny tompo zany tsara faly mihitsy ny tompo dia zao ny ataon'ny tompo alefany amin'izay zany ny cyclone variana mihitsy amin'jery an'ity ny teny Andriamanitra ka nanangana cyclone dia nampisondrotany ny onjan-drano dia niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary nidina hatramin'ny lalina ny fanahy ny levona no ny fahoriana ny sangodingodiny ireo sady ny vembena tonomamo ka dia very ny sainy rehetra. Hitanao io teny hoe very ny sainy rehetra avelan'Andriamanitra miakatra ary dia avy eo mitotona ary ataon'Andriamanitra mivembena oatra mamo atonga anao amin'ny toerana anankiray teny anao hoe ny strategiako rehetrarehetra Jesosy ny planinako rehetrarehetra zéro manoloana ny anao. Izay ny ataony tian'Andriamanitra tongavany Davida ory indrindra tsy fantatro ny point misy anao amin'izao fotoana izao fa mifalira ao anatin'izay hoe ory indrindra izay anao fa point de départ zany toerana fanombohana indray hoe misy fahavelomana homanin'Andriamanitra fa io ny fiantombohana tamin'io Samuela voalohany toko 7 io rehefa ory indrindra ohatran'io izy andao vakitsika ingeny Salamo 7 vakitsika fotsiny tsy asiana ndao hoe Salamo 7 ny soramandry ny Salamo 7 zao soratra eo amin'ilay izy soramandry Davida nanao an'io fivavak'izay ory dia ory indrindra enonao angeny mety tonombavaka tany anatin'ny Davida rehefa ory indrindra izy ka ny teny hoe za ampahery ny tenako ao amin'Andriamanitra. Jehova aza ny fahatezeranao no ananaranao ary aza ny fahaviniranao no amaizanao fa mitsatoka amiko ny zana-tsipikanao ary manindry amafy ny tananao tsy misy fahasalamana ny nofoko no ny fahatezeranao tsy misy tsy marary ny taolako no ny fahotako fa ny eloko efa mihoatra ny lohako tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako maimbo sady miady ny feriko no ny fahadalako mitanondrika sy mijoretra indrindra ary misaona mandrakariva ary ny vaniako henika ny aretina mahamay ka tsy misy fahasalamana amin'ny nofoko marikoditra sady torovany indrindra midradradratra no ny fitoloko ny foko ry tompo eo anatrehanao ny faniriako rehetra ary mifisentoko tsy mba niafina aminao miepinepina ny foko ny heriko ary ny fahiratany masiko aza efa nandao le eritreriko tsara be reny zany efa nandao reny ny olo malalako sy ny sakaizako azy efa manalavitra ny fahoriako ary ny havako mijanona eny alavitra eny fa voan'ny Covid hony mamela pandrika izay mitady ny aiko ary izay mitady animba miteny fandozana sy misaimpitaka mandrakariva fa za dia tahaka ny marenina ka tsy mandre ary tahaka ny mona ka tsy mahalobava eny dia tahaka ny olona tsy mandre sady tsy misy teny avaly eo ambavany fa ianao Jehova ianao no antenaiko ianao no amaly ry tompo Andriamanitra fa hoy za so dia hifaliana izy ireo anie raha mibilisatra ny tongotro dia ireare amiko izy fa efa ho lavo ary ny fanaintainako dia tsaroko mandrakariva fa ny eloko no ambarako matahotra no ny fahotako fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery ary maro no mandrafy tsy ahoatsy ahoana ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ho valy ny fanarahako ny tsara. Aza mafoy Jehova ry Andriamanitra aza manalavitra faingana monjy ary tompo mpamonjy zany le tonombavaka mafinaritra be mihitsy rehefa hitanao le film amin'seho hitanao hoe ohatrany ahoana ny any anatin'ny olona ory indrindra ny any anatin'ny Davida ory indrindra fa misoratra io salamo io tian'Andriamanitra ampianarina antsika hoe amin'ilay fotoana ory indrindra tsy mijanona eo ange dia eo dia miantso fahafatesana mety amiko hoe za tena mipampiditra perta olona mihitsy ny fisiko matiny mety zay ny tedaviny devoly ka aloha zay ny tedaviny devoly te hamono teny ianao firifiry izay olona ny raisiko izay zao tao anatin'izay fotoana lavalava izay
zay aby na tanora kely ty na olona efa lehibe ty te hamono tena misy fahotana mitambesatra ao anaty na misy tonga de problema midona amin'ny poto be ory indrindra de za hamono tena tsy zany ny atao ndao mianatra amin'ny Davida ina ny atao mampahery ny tenany tamin'Andriamanitra Davida zay ny andrasan'Andriamanitra aminao koa donc jerentsika ihany koa ny Salamy 7:7 hoe Salamy 7:7 faniry-pamindrapo no ny fahoriana mafy salamy nataon'i Davida ihany koa ty Jehovah hoenony fivavako ary atonga ilano amin'ny fifonako ny sofinao valio araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao ary aza de mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo namely ny aiko lavo tamin'ny tany izy nampitoeriny tao amin'ny maizina toy izay efa maty ela de reraka ny fanahiko ato anatiko fa jiranovana ny foko ato anatiko mahatsiaro ny andro fahiny ary misaina ny asanao rehetra ny asan'ny tananao no eritreretiko mananty tanana aminao ny fanahiko de tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao faingana amaly azy Jehovah fa reraka ny fanahiko aza manafina ny tavanao amiko fandrao tahaka izay midina any pasana ampandreneso ny famindraponao noho ny maraina fa ianao no itokiko ampahalala ho azy lalana tokony alehako fa aminao no ananganako ny fanahiko Jehovah vonjeo amin'ny fahavaliko ao aminao no hereko ampianaro anao ny sitraponao fa ianao no Andriamanitra aoka ny fanahinao tsara no hitarianao amin'izay tany marina no ny anaranao Jehovah velomy araka ny fahamarinanao avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana ary araka ny famindraponao fongoro ny fahavaliko ka aringany za rehetra mampahoro ny fanahiko fa mpanomponao ahoana le hoe mampahery ny tena zany le tonombavaka Davida ny salamo trandrao ny salamo raha avako tena misy zavatra tsy voateny ny vavantsika rehefa ory indrindra zay tsika efa soratan'Andriamanitra ny tonombavaka io ny vavaka Davida nataony tamin'ny fotoana na ory indrindra azy ahoana zany hoe Davida nampahery ny tenany tamin'ny Jehovah Andriamanina fantatry Davida fa mpamindra fosy mpianto io Andriamanitra io na de nisy kafoy azy enao le zavatra nteneny tamin'ilay salamy 7:7 teo eno ny any anatiny any misy tena nanota velona be lazaiko anao fa na inona doziny fahotanao rangaha zay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy hanadio anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra midevoly de tehiteny aminao hoe efa tena mety ny teny ratsy ny fanamasina mihitsy ngambonareo zany indraindray ny anaty sofinao any lazaiko anao fa rehefa mbola mahatsapy ianao zay midikany hoe miteny ratsy ny fanamasina nge raha afako tsy resaka hoe misy misy teniteneninao de miteneniko le izy tsy zay midikany miteny ratsy ny fanamasina de hoe tsy manaiky ny asan'ny fanahy le olona hitona azy hibebaka tsy manaiky an'izay izy zay ny miteny ratsy ny fanamasina rehefa tsy manaiky an'izay ianao tsy possible mihitsy na tianao tahaka ninary Jesosy de tsy possible mihitsy ny ahafahanao tafiavana amin'Andriamanitra satria asan'ny fanahy aloha no mitona anao hiaiky ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra lazaiko anao fa raha mbola maheno ianao ohatra hoe culpabilité eritreritro anatinao hoe diso tamin'iny mibita miravo fa asan'ny fanamasina ao anatinao zany mitona anao an'iny hibebaka tsy mitona anao hoe andeha hamono tena zany Andriamanitra mpamindra fo io Andriamanitra io ninona mety ho fiemoranao tao anatin'ny fotoana tsy niona antsika ninona filma nitranga tamin'ny fiainanao tian'Andriamanitra ho dioviny zany aseho an'Andriamanitra mihitsy ty tantaran'i Davida ty tenenana amintsika hoe fihinany tsy nataony ty Davida ty hatramin'ny Akisy ary lazay fa tompo mpanjaka tompony ohatra tsika sianao ihany fa rehefa miverina izy Andriamanitra eo fantatry Davida zay toetra n'Andriamanitra zay hitan'ny Davida fa resy tanteraka izy tena mila famonjena zay le toerana takian'Andriamanitra aminao
izay ilay itenenantsika atao amin'ny fihaonan'nym-piaino hatrany hatrany hoe ndao hianatra ho avy vao manompoka ny dosie dia efa miteny hoe resy azy Jesosy aza miandry midona amin'ny poto be mihitsy zay vao hoe tena resy any indraindray io sainao io nge mandeha zay nge le niteneniny Davida tao hoe ohatrany tsy mahiratra tsony ny masoko hoe ndikany tsy misy ohatran'le ampoule kely ianao nge ohatra misy ampoule kely mirehatra zany any anatinao any manan-kevitra ina zavatra mitranga hitako ny atao amin'izany le nofinao zavatra manan-kevitra be mihitsy fa raha ohatra tsika senao mandatsy tsy hamono an'io nofo io dia mampiasa circonstance Andriamanitra mampiasa tranga izy aminona an'le izy satria mila tonga eo amin'ny toerana hoe tapitra ianao dia andao sika hianatra tonga dia vao manomboka dia tapitra tompo atapitra inona zany ny fiainana androany fa tena ilain'izay tsy niandry ampahereziny afo Davida satria fantany fa azony raisina avy hatrany amin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra tsy niandry ny hafa izy hoe ny hafa no ampahery azy dia tsampy tany amin'Andriamanitra izy fa fantany hoe Andriamanitra io disponible ho anazy foana hainao moa zany hoe disponible ohatran'ireny hoe miantso telefona ianao dia tsy manao hoe kitenk na misy miteny hoe mbola miresaka ny olona atsoanao azafady avereny kely ny antsonao afaka fotoana foana matetika ohatrohatra izany eo amin'izao tontolo izao ke fa Andriamanitra tsy occupé mihitsy ny réseau amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra tsy raha ohatra ka ohatra ny hoe ay tsy mahazo réseau ianao zay tsy mahazo réseau fa tsy hoe ny tompo ny problema disponible io Andriamanitra io anao amin'ny fotoana rehetra zay hiverenanao aminy fa manina ianao mbola hiandry hoe ay amin'ny lahady fisokafa amin'ny fiangonana indray okey amin'ny lahady amin'ny verina raha ohatra ka sabotsy alina amin'ny fotoana hiampitanany amin'ny tompo dia ahoana tsy aza miandriandry fotoana izany androany ny fotoana fiverenana amin'Andriamanitra androantsika senao mianatra hoe miantoka mihitsy ny fandresenao ny fiverenana amin'Andriamanitra izay no natao amin'ny Davida niverina teo amin'ny Andriamaniny i Davida tsy hitanao tsara ary Davida nampahery ny tenany tamin'i Jehova Andriamaniny iza zany ny tena Andriamanitra ao te raha manontany ianao zao iza ny Andriamanitra ao dia logika be ianao amaly hoe bien sûr ety nangasany misy discussion Jesosy ny Andriamanitra fa tena zany tokoa ve tena Jesosy tokoa ve ny Andriamanitra ao iza ny tena tsy mety raha tsy miaraka aminao foana isan'andro indraindray Jesosy avelanao any an-trano fa ny telefoninanao hiverenanao rehefa adinonao ambe dia be mihitsy ny olona tena lazaiko anao fa nampahery ny tenany tamin'ny telefonina Andriamaniny gravy mampahery ny tenany tamin'ny tsy haiko ny dadany zavatra rehetra isan-karazany fa iza ny tena Andriamanitra ao ndao ampahery ny tenantsika ao amin'ny Andriamanitra tahaka ny Davida isika ahoana ny fomba ampaherezako ny tenako ary ao amin'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana no ampaherezako ny tenako amin'ny fieritreretako hoe tena tian'Andriamanitra mandinika ny Davida nateo aza ny adalana mamaky an'ilay salamy teo tsika dia mahita ny tany am-pony Davida tena miaiko mihitsy Davida tena adala Andriamanitra tena adala fa nateo azy zany fantany fa tia azy Andriamanitra ahoana ny fomba fanao mampahery ny tenanao io fitiavan'Andriamanitra io ny kasiany devoly voalohany ao anatinao ao io ange nozongozoniny tsy ho tadidinao satria raha vao tadidinao hoe tianao Andriamanitra problema be zany fa lasa matoko be an'Andriamanitra eo ianao azadinoana andro manatoko 5 anjeny 5 manambara amintsika hoe ny fanahy masina ny asa ny fanahiny masin'Andriamanitra dia mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika mahatonga antsika mahafantatra tsy ilay mahafantatra fotsiny hoe
tiana Jesosy zany nge efa haitsika daholo efa haitsika zany fa mahafantatra le mahafantatra tena azonao mihitsy wow za zao tamimaly dia nanao wow tamin'ny tompo mihitsy hoe kay zany fitiavana ho tompo tantaraiko anao kely vetivety nisy raha vavy zay nandefa SMS tamiko tsy agnetsaiko mihitsy olona io fa nandefa SMS natolotrasa taty amiko izy dia za zany teny azy tsara hoe oui ok voaray ho alefako any amin'ny radio nampimebe fa atao anatin'ity telefony ity zany tena feno zavatra be dia mila supprimeko hatrany hatrany fa efa mandeha miadana be misy le telefony navokatra le message farany be da be kay vo supprimeko le messagen'le rahavavy tsy lasa le tolotrasany dia inona ozy izy ianao no seho za normalement dispensaire tsy dia mandray marary firy fa efa manam-piara-miasa mahafinaritra be fa teo amin'ny dispensaire teo zany dia nisy rahavavy anankiray tonga dia niteny hoe ay tamin'le téléphone supprimé aloha dia hoy tamin'ny tompo ny zavatra hany tadidiko tamin'le izy dia misy hoe 03 le numéro téléphone n'le olona dia hoy zany tamin'ny tompo hoe tompo le 03 igny loza fa tsy voalasa tany amin'ny radio tsy fantatro mihitsy hoe iza le izy dia nefa zay efa nanaiko hoe zany dia efa le izy any dia niteneniko tamin'i Jesosy fotsiny hoe Jesosy ataovy mifanena amiko na miverina mandefa SMS le rahavavy iny eny ary tonga ny tambaly maraina dia nisy rahavavina tonga teo zany hoe marary hono izy dia hoy izy tonga dia niteny hoe nena tiako raha docteur Tina mandray anahy tany anatiko any aloha misy pincement kely hoe iny akoa zao tsy maintsy za raha zao mbola beasa be mihitsy fa ok ndao ary fa manana fotoana kely dia ndao ary raisiko no ny vita ny consultation dia niteny ahy izy ary le tolotrasa rahavavy ohatry ny mbola tsy lasa fa ohatry ny ainy fa ohatry mbola tsy lasa ohatry mbola tsy nisy ny antso teo anatany fa ianao ve le misy 03 ny telefôna anao sady mety amin'ny tompo hoe tsika indraindray mivavaka fa tsy agnetsantsika hoe efa mamaly vavaka amin'ny tompo dia faly misaotra amin'ny tompo hain' Jesosy angeny zavatra dia inona mahafaly aho anatin'izay tena tiany Jesosy le rahavavy dia tiany Jesosy zany ange le mahita ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny n'importe quoi kely amin'ny zavatra kely politika kely zany ny asan'ny fanamasina ao anatintsika zany le hoe mampahery ny tenanao amin'Andriamanitra tedavo amin'ny atsipiriany eny ny fitiavan'ny tompo ahoana zany mampahery ny tenanao amin'Andriamanitra zany amin'ny fieritreretanao ny antsonao sy ny fikasan'Andriamanitra fantatrao amin'ny fiainanao mino hafa teo tamin'io fotoana nahory indrindra ny Davidy io dia niverenany tamin'ny tompo mino hafa teo dia tadidiny Davida hoe fa inona tokoa moa zany ry Davidy ty ataonao ty hitanao io mihitsy le solon'le Samuela voalohany toko fa 7:20 Davida nanao anakapo hoe fa no mifamadika amin'izay dia hoe Davida nampahery ny tenany nieritreritra hoe fa inona moa finona ny ataoko hiteny amin'ny Akisy hoe mpanjaka tompoko tena adala be sery Davida niverina sainy miantsonao misy fotoana ianao lozanao mifampivazavaza amin'le zobavinareo dia amin'le zany ve ny antsonao tsy zany nge ny antsonao misy fotoana milatsaka ny anaty lavadavaka ny fahotany antsika satria tsy anetsaitsika ny antopisitsika ny fikasan'Andriamanitra ny promessin'Andriamanitra efa nomena antsika tsy tadiditsika fa ohatrany hoe tsy maintsy midebra be tsy maintsy miketrika ny loha mampahery ny tenanao amin'Andriamanitra ianao dia mitadidy ny antsonao sy ny teny fikasana mahatsiaro ny famonjena efa nataon'Andriamanitra teo aloha Salamo 3:1 zany misaoran'i Jehovah ary fanahyko aza misy adononao ny fitahiana rehetra zavatra ataony devoly amintsika le ataony izay eritreretanao hoe isaky misy olana dia ianao tehiteny hoe mbola tsisy ohatra ty hatramin'izay niainako tsisy an'izany io efa misy zavatra mety mihoatra lavitra n'io ary natao amin'ny tompo tany aloha tany fa ianao tsy mahatadidy fa tadidio mampahery ny tenanao amin'Andriamanitra tadidio zany amin'ny fiandrandrako ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra irery hitanao any amin'ny tantara voalohany toko 2:7-20 dia voalaza fa tonga teo amin'ny tonga nanampy andry Davida tamin'io
ny olona teo amin'ny fokony Manase teo amin'ny Israely tonga tany Ziklag zareo hoe hanampy andry Davida andeha hanampy anazy amerina an'le babo fa tsy tamin'izany ny nametrahany Davida ny heriny ny fampaherezana voarainy fa tao amin'Andriamanitra ny andrandra fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Tsy hitanao le fitenitsika indraindray hoe rehefa le marary dia efa sahirana be zany hoe vavaka sise. Raha ohatran'izay le fomba hitenenanao azy le any anaty any raha dinihana amin'izay teny izay dia ohatrany hoe efa tsisy fanantenana tsony. Dia tsisy fanantenana zany fa dia ohatrany hoe mba formalité dia mivavaka. Fa tsy izay angeny dikany hoe mampahery miteny amin'Andriamanitra tena miandrandra ianao hoe tompo ianao no heriko, ianao no mamonjy. Nampahery ny tenany Davida. Miantoka ny fandresena ny fiverenana amin'Andriamanitra. Tsy ho voavaky tsika ray manontolo Samuel 7 manomboka eo amin'ny andininy 7 eo andininy 7 hatramin'ny 9. Inona nataony Davida? Vakitsika ihany aloha izay tandrify atsika. Nanontany an'i Jehovah Davida. Niverina ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Ny hery avy amin'Andriamanitra io rehefa mampahery ny tenanao amin'Andriamanitra ianao mahatonga ny hoe miantoka fandresena satria lasa mitondra anao hahery amin'ny fiainam-bavaka. Ao angeny fa nalahidy ny fandresena rehetrarehetra. Zany ange fa mora se efa hainao ke efa hainao efa ho 70 taona nandray an' Jesosy. Efa hainao ange le izy fa verina tsara. Manontany an' Jehovah dia mamaly Andriamanitra avy eo. Fa nalahidy mihitsy ny fiainam-bavaka. Le hery avy amin'Andriamanitra raiso ampahery anao amin'ny fiainam-bavaka ao. Ny hery avy amin'Andriamanitra mitona anao hisaraka amin'izay manavesatra anao tsy ahafahanao miampita ny renirano. Raha mijery ny andininy 7 tsika dia mahita hoe 900 lahy niaraka tamin'i Davida. Raikitra zany fantenenin'Andriamanitra izy rehefa nanontany an'Andriamanitra izy hoe inona ny atao. Dia hoy Andriamanitra hoe ndana. Andeha hanaraka ny renijirika anakany vady aman-janaka sy ny entana rehetra ireny ve dia hoy Andriamanitra hoe ndana fa atolotro anao izy. Nanome baiko Andriamanitra ary nanome promesse teny fikasana hoe okey ho atolotro eo an-tananao ireo. Dia lasa Davida 900 lahy niaraka tamin'ny fa ny 200 lahy tompoko reraka. Dia nijanona taty apita n'ilay renirano be sora io. 400 ny nandeha. Inona ny raisintsika amin'izany? Te-haka fandresentsika. Hiverina eo an-tanantsika daholo ny zavatra nangalary ny devoly. Izay ny iraka nampanaovin'Andriamanitra andry Davida zao. Iraka ampanaovin'Andriamanitra anao koa zany. Misy zavatra nangalary ny devoly tamin'ny fiainana. Mety misy fifaliana, mety misy vady, mety misy zanaka, mety misy fiainana. Fotoana izao hoe restauration zao tsika. Restauration zany tsy restaurant hinanana goûter fa famerenana. Jerenao tsara eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny 20. Tafaverina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tafaverina daholo. Ny dikany afaka miantoka ny fandresenao tokoa io Andriamanitra io. Fa misy fotoana, misy olona, misy karazana fifandraisana izay manavesatra anao tsy ahafahanao mahazo ny fandresena. Ndao hoe samy andinika an'izany kely ihany tsika. Indraindray amin'ny fifandraisantsika ao amin'ny relation antsika ny tinam-bara. Misy olona manavesatra antsika. Misy olona manakana antsika tsy handroso lalina kokoa. Tsy miteny hoe ndana mody ianao dia angaringarianao izy dia hoe misy fotoana le fifandraisana akaiky. Jereo kely fa mety sao dia mahatonga ny fiainanao mipatinina kely. Tsy ahafahanao mandroso. Misy olona rehefa hitanao izy isaky mihaona nareo miravavy, nareo mirahalahy, nareo menada dia lozana mifosa foana. Lazaiko anao mihitsy tsy maninona na tsy mifandray amin'izany olona izany aza. Tsy maninona akory.
na dia kristianina aza tsy voatery manao Jonatana sy Davida daholo ny olona rehetra fa misy olona mety tsy tena mbola ao amin'ny tompo tsara fa mbola mandeha ny nofo dia nidikany amin'ireny olona ireny asa tena hifandraisana akaiky ilay mifandray am-po be tianambara aminao ty miery avy amin'Andriamanitra mitaonanao isaina ny hafa na dia ao anatin'ny ady mafy aza. Eo amin'ny 2:1 no ahitantsika hoe nisy Egiptianina anankiray andeviny Amalekita tao anatin'ny miaramilany Amalekita ty Egiptianina ty reraka be avy tany ngamba osa tany io dia navelany zalantany fotsiny fa tao anatina dia eo ampanenjehana an'ilay Amalekita ary Davida dia nahita n'io Egiptianina io izy dia mbola nomeny sakafo ny saina ny afo Davida fa satria nge fantatrao moa fa io no nampiasain'Andriamanitra ahafantarany zareo hoe izy amitobitobian'ilay Amalekita zao io Egiptianina io ampiasain'Andriamanitra daholo zany mba afaka anafaka anao fa andao eo ampandraisana n'ilay fandresena tsy eritreritra antsika fotsiny tsika fa eritreritra ny hafa ihany koa. Miantoka ny fandresenao ny fiverenana amin'Andriamanitra fa io hery azonao avy amin'ilay enao nampaherin'ny tenanao io mitarika anao tsy irehare fa netry tena trany. Ny zavatra niseho hitanao ery amin'ny 2:20 ery tafaverina avy tany tena tonga zany dia toy ny fanao zay avy nandresy oe ny ampitan'ilay renirano indray ireo ilay 200 lahy ny andretana sy ny sisa dia ozy izy ilay 100 lahy ilay olona ratsy saina izay mihitsy ny teneniny ato ilay ratsy fanahy rehetra ilay olona sopatra sy ratsy fanahy eo amin'ny 2:20 ilay nanaraka isan'ny mpanaraka amin'ny Davida ny teny hoe tsy amena zavatra ireo. Ny olona nahazo ny herin'Andriamanitra zany dia tsy mizesy taloha hoe anay ange ireo babo rehetra ireo jereo tsara mivaly tenin'ny Davida eo amin'ny 2:17 hoe Davida nanao hoe aza manao an'izany izay nomeny Jehovah antsika rahalahy aza manao an'izany amin'izay nomeny Jehovah antsika fa niaro antsika izy ary natolony teo an-tanantsika nijirika sy izay tonga namely antsika. Ny fandresena azonao eo ange tsy anao tsy hoe akory ianao niketrika be dia nahavita azy fa avy amin'Andriamanitra io tena miantoka be ny azahoantsika fandresena mihitsy ny hitazomantsika an'izany mba tsy amin'ny tany satanantsika avy eo ilay fo manetry tena hoe io fandresena io Andriamanitra ny miantoka azy ho anao. Ny hery avy amin'Andriamanitra mitaona anao hizara ny fahasoavana fantatrao fa avy amin'Andriamanitra. Nataon'i Davida tao amin'ilay 30 farany io nozarainy nahazo an'ilay babo tsy tamin'ilay 200 lanyjanona tetỳ ampita fotsiny fa nozarainy nomeny daholo ny foko ny zanak'Israely ny zarazarainy ilay babo. Zany ny fandresena avy amin'Andriamanitra azontsika rehefa mampahery ny tenantsika eo amin'Andriamanitra tsika dia afaka tena misaina ny hafa mitaona anao hizara ny fahasoavana izay niraisinao tamin'Andriamanitra. Mamaraparantsika senao mijery ny Samoela 1:1-30 tantara mampalahelo ny ato fa mila azontsika saina tsara koa. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao dia miantoka ny fandresenao zay fa ny mifanohatra amin'izay tena marina fa miantoka ny faharesenao kosa ny fanalavirana an'Andriamanitra. Miantoka ny faharesenao tena mampalahelo fa zay ny efa raha ny fiainan'ny Saoly tapitra ny fiainan'ny Saoly amin'ny 1:30. Ny zavatra mazava dia ity efa nomen'Andriamanitra fampitandremana trany hatrany Saoly nanomboka tany amin'ny 17 rehefa nanao tsy fankatoavana voalohany izy tamin'ilay nanatitra fanatitra 15 tsy fankatoavana manaraka tamin'ilay namely ny Amalekita tsy naripany tanteraka ny Amalekita fa zay tiany natao ihany natao efa nilazan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Samoely izy hoe tsy mety hikapoka anao amin'io Andriamanitra fa zao tsy nahita fibebahana tany anatin'ny Saoly mihitsy tsika fa alahelo ny hitatsika
lazaiko anao fa niala elo ange tsy midika hoe mibebaka e. Misy fotoana ianao manaraka toriteny sakafom-panao amin'ny RVM sahinana atao dia latsa-dranomaso mihitsy ianao. Midika ny hoe latsa-dranomaso tsy hoe mibebaka. Tena mitosy anao tokoa zany ilay izy dia raina ny tompo. Fa inona avy eo ny fiainanao? Rehefa toko fa 4:20 toko fa 9:20 amin'ny Samuela voalohany, nomen'Andriamanitra opportunité fa ahafahany io Saoly io ahita ny fitiavany tamin'ny alalan'i Davida. Fa i Davida afaka namely azy foana tao, fa tsy ny vonoan'i Davida mihitsy izy. Fa zao fotsiny tenin'ny Saoly any hoe tsapako mihitsy ry Davida zanako fa tena zany diso hoe ianao marina. Ny fiekenao an'izay tsy midika hoe nibebaka ianao. Tsy nibebaka mihitsy Saoly. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:20 rehefa tsy hitan'ny Saoly izay atao fa io Filistina hoe hiady dia mbola inona no nataon'ny Saoly nandeha nanontany an'ilay vehivavy mpamosavy Médium io izy, mpanontany ny maty. Nefa efa fantatra hoe tsy mahazo manao an'izany, fa nanao an'izany ihany izy. Midika iny aloha sitsika resaka kely tsy hoe akory hoe matotoan'ny Samuela no nipoitra tao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:20 iny iny tena manam-pirofo amintsika mihitsy hoe tsy vita akory ny fiainana rehefa maty ny olona fa mitohy mihitsy ny fiainana. Tamin'ny testamenta taloha hatreo amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, talohan'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tenenin'Andriamanitra amintsika ao anatin'ilay filazantsara ny soratan'ny Lioka iny fa ny amina toerana anankiray, toerana anankiray any amin'ny fiainana ny fiaina tsy hita ve zany sa inona ny maty rehetra misaraka tsara fotsiny ny mino an'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra ny atratra ny Abraham, fa le anankiray ery amin'ny ry afo be ery any ny toerana. Fa toerana anankiray rehefa tonga ny fitsanganana tamin'ny maty rehefa nitsangana tamin'ny maty ilay lamatoan'ny fitsanganana amin'ny maty Jesosy io dia nalainy daholo izay teo atratrany Abrahama, tsisy eo atratrany Abrahama intsony izao fa efa any amin'ny Jesosy daholo izay efa manana amin'ny tompo. Izay tsy manana amin'ny tompo izay mbola miandra ny fitsarana farany izy andefasana any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay. Ny teneniny dia ina lazaintsika aloha momba ilay Samuela teo. Nipotry Samuela tsy matotoan'ny Samuela akory tsisy matotoan'ny Samuela. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny izy hoe aza manao an'ilay manontany ny maty sy mandeha amin'ireny mpanao fankatovany ireny, tsy midika aloha izany hoe tsy misy ireny. Tsy midika hoe tsy misy le herina maizina ireny. Misy ange ohatran'ireny hoe raha miteny antsika Andriamanitra hoe aza mijangajanga, tsy hoe midika hoe tsy misy izany ny fijangatsangana. Fa tenenin'Andriamanitra hoe aza manao an'izany, aza mandeha any satria fa vetavetany ao anatrehany mampirafy an'Andriamanitra ny fandehanana amin'ireny zavatra ireny dia tsy tian'Andriamanitra. Dia io vehivavy io ilay vehivavy io hoe nandeha tany amin'io Saoly, tsy hoe nataon'ilay vehivavy akory ny nampiakatra an'ilay hoe tena pro be izany ity vehivavy ity satria hitantsika amin'io Samuela voalohany toko fa 7:20 io fa taitra be ilay vehivavy. Tsy namgamba izy efa mpanao zavatra fitapitaka dia taitra be izy hoe ary toa omby ity izy, toa niakatra avy tany tokoa. Fa Andriamanitra mihitsy no nampiasa ny asa tao anatin'ny zavatra mba ahafahany miteny amin'ny Saoly. Tadiditsika tsara fa Jesosy Kristy tao amin'ny Matthieu toko fa 7:10 miseho tao koa Elisy Mosesy tahaka an'ity hoe Samuela miseho tamin'ity. Dia nitenen'i Samuela ange moa i Saoly tao raha pitsotra izao ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:20 izany. Raha pitsotra izao i Samuela dia akaty amiko daholo nareo ianao sy ny zanakao lahy. Manahoana re raha ianao izao nitenenina an'izany Andrasoloha? Le tiako tenenina anao hoe manahoana raha ianao nitenenina hoe un jour 6 ianao velona eto ambonin'ny tany. Tiana ny ataonao? Inona tokoa ke ny ataonao? Fa raha izaho aloha teo amin'ny plasin'ny Saoly tena nieritreritra be ny mandrakizay mihitsy hoe il faut régler tsy maintsy karakaraina malaky izany ahoana. Fa mbola tsy mibebaka ihany Saoly.
torana fotsiny izy tao amin'ilay Samuela voalohany 7 tao. Oh là là, torana fotsiny izy, natahotra be izy. Fisingany bebaka. Dia inona ny zava-misy? Tsy nanaiky ny bebaka izy dia miatra ny Hébreu 10:1-3. Zava-matahotra no azo ny tanan'Andriamanitra. Velona. Tsy azo vazivasian'Andriamanitra. Tsy azo vazivasiana. Na ny fomba nahafatesany Saoly ary. Itsika amin'ny teny foana hoe namono tena izy raha amin'ny lafiny ady mety tsy tena hoe namono tena efa le ratra nahazo azy mihitsy sady efa tena efa hitany hoe tena tsisy hevitra fa ho faty ihany dia nilatsaka nanatsofoka ny sabatra ny tamin'ny tenany izy. Oui, fa matsiravina be. Eritrereto ange izany nitapahana hono ny lohany dia nentina tany amin'ny tempolon'ny Filistina mpanompo sampy be. Matsiravina. Fa izany ange ny fiafarany tsy mivazivazy ty Andriamanitra tsika ty. Andao rangatsika hitory ny fibebahana amin'ny hafa sady hijery ny tenantsika koa hoe tsika koa ve ao tsara miaraka amin'ny Tompo. Mampalahelo kely tao anatin'io tantara io fa maty Jonatana. Hitantsika eo amin'ny 2:3. Isan'ny maty, 3 lany zanak'i Saoly indray maty tao. Dia indraindray tsika teteny hoe andray kosa ki Andriamanitra fa maninona zao Jonatana raha mba velona ihany. Endry io Andriamanitra io. Ny fiainantsika mihitsy tsy le fiainana eto ambonin'ny tany angeny tena important manana ny mission io Jonatana io ary everiko fa isan'ny mission iraka nampanaovin'Andriamanitra azy ny Jonatana ho an'ny David izy. Azonao le tiany tenany tiany Davida toy ny fitiavany tenany zava-dehibe ary vitan'ny Jonatana tsara ny iraka nampanaovina azy. Tsy le alavany le andro hoe fohy kely ohatr'izany ve rangahy fa rehefa refesitsika zay no mahavariana hoe amin'ny tany dia volantsika hoe fa manintsika matahotra fahafatesana tsisy atahorana ange zany ny zava-dehibe dia ty andao ataotsika ny mission atsika zay iraka mpanaoviny Tompo atsika tsisy malatsika na 9 na 10 na 7 na 5 taona eto ambonin'ny tany fa neny Jonatana zany zao 3 taona teo eo Jonatana tamin'io zay ny azy ny tantarany fa vitany tsara ny azy ary tao anatin'ny zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy io satria isan'ny satria tao anatiny hoe satria nidiovin'Andriamanitra mihitsy ny terrain ekaran'ny David mbola marina fa i Jonatana zao raha velona teo Jonatana dia mety hoe tonga namela ny Davida mihitsy izy hoe nao ny mpanjaka fa ny olona hafa mety tsy anaiky an'izany dia problema be indray aloha fa hain'Andriamanitra tena endry Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Raha nisy fahafatesana teo amin'ny fiainanao nisy olona kay misy olona indraindray olona tena tsara ohatrany hoe martervey atsika iny ohatra izany zao teteny fa manao kosa ry Tompo manao zao raha mba 20 fa dia 5 ambenina dia zay ve rangahy dia ampy fa ny Tompo manana programa tsara amin'ilay fotoanany tsara fa andao hisaorantsika amin'ny Tompo daholo zany ary andao foana hiomana amin'ny fotoana rehetra. Mamarana azy tsika sainao amin'ny Samuela voalohany Samuela faharoa toko voalohany fa tsy toko faharoa Samuela voalohany Samuela faharoa toko voalohany Samuela faharoa toko voalohany misokatra amin'izay zany fa vita ny tantaran'ny Saoly anomboka hiditra amin'ny resaka fanjakany amin'izay Davida fa ny zavatra hitantsika voalohany tato le toepony na alala hoe maty Saoly. Raiso eo amin'ny toeranao nge zany raiso eo amin'ny toeranao mipetratoko misy olona mpanenjika aminao misy olona mpigafy anao misy olona tsy mahita tenenina afa-tsy zavatra ratsy ary ambadiky ny lamosonao ary momba anao mampisafy zany ange ny tantara ny aina amin'ny Davida tamin'ity Saoly ty saino ane zany tsy vitan'izany mihitsy fa zany ny tena hoe ohatran'ireny hoe mamosavy anao eo masonao eo mihitsy zany raha ohatra tena vinoko fa jereo ny tany anatin'ny fony Davida rehefa maty Saoly rehefa naheno izy hoe maty Saoly zareo tsara hoe ery amin'ny
anjiny faraiky ambin'ny folo na eny tamin'ity zatovy ty zatovo anankiray tonga ty zany amalekita hono izy raso kely nge miteny kely tsika tsy hitanao misy ironie misy zavatra ohatry ny hafahafa ve Isaoly nasain'Andriamanitra nandripaka ny amalekita dia ity amalekita mihitsy no miseho miteny amin'ny Davida hoe maty Saoly tia ny bracelets sy ny couronne io ny tanako mihitsy ny nahafaty azy nandainga ilay amalekita ity loha teto fa te hakasitraka tamin'ny Davida izy nieritreritra izy anatena hoe Davida zany zao mety ho mpanjaka dia aleo aloha mba makasitraka kely ka iny efa fahavalon'ny Davida foana tsy azo ny fony Davida nefa ny fony Davida eo amin'ny anjiny faraiky ambin'ny folo noraisin'ny Davida ny fitafiany ka notriariny marikana tena ho an'ny zanak'Israely zany ho an'ny jiosy taloha tena marikana fisaonana lalina marikana fahoriana tsy ohatran'ilay atsika hoe mandeha fahoriana dia manakarama pitomany zany moa ny endra malagasy kely misy azany mihitsy any amin'ny faritra any manakarama pitomany mba hitomany amin'ilay andro fahoriana ireny fa tsy ohatr'izay ny amin'ny Davida tena tany anatiny mihitsy hitantsika eo amin'ny anjiny fafito ambin'ny folo hoe Davida nisaona ny Saoly sy Jonatana zanany inona ny zavatra tarafintsika hatramin'ny farany dia madio ny fon'ity Davida ity tena miezaka mieritreritra an'izany hoe ahoana zany Jesosy ny tena ahafahana mahatonga amin'izany fa matoa io raha soratana tao possible ho antsika sianao koa manoloana ny fahavalontsika manoloana ny olona mety manenjika antsika rehetra ndao hiteny amin'ny tompo hoe tompo za ampianaro anao ohatran'ny Davida manoloana an'izay Saolyko rehetrarehetra iza za zao Saolinao any misy any le izy nge misy samy manana ny karazan-tsôliny daholo amin'ny fiainana fa ahoana ianao ny ataonao rehefa misy fahavoazana ve ilay Saolinao dia hoy ianao hoe zay ka teanao amin'ny eoko mbola aiza zay ve tsy ohatr'izay ka tsy ohatr'izay ny fo mianatra tsika manana fo madio fa ahoana ny ananan'ny Davida an'izany mamotsitra n'ilay zavatra mavesatra eo am-tanan'Andriamanitra dia tena ilay Romanina 12 mihitsy hoe Andriamanitra ny mamaly fa tsy izy nanaja ny Saoly hatramin'ny farany Davida ndao raha tena hianatra an'io tsika ao an-trano dia miteny moramora ihany ao an-tranonay ao fa ao an-tranonay ao indraindray mety ohatry ny any an-tranonao any rehefa hiresaka politika izay samy manana ny commentaireny mihitsy fa za mianatra miteny hoe ndao hoe jerena fa akasitrahan'Andriamanitra ve izany zavatra tenentsika izany andao hoe ianarana foana hoe raha teo ve ilay olona dia miteny ohatr'izany ianao sa rehefa any ambadika any ianao dia mahasamy teny eny mety misy zavatra tsy mahafinaritra be da be ataon'ny olona eo amin'ny fitondram-panjakana fa ndao hianatra amin'ny Davida napetraka Andriamanitra teo amin'ny toeran'ny mpanjaka Davida rehefa avy nianatra 13 taona mianatra manaja za tsy miteny hoe mianatra manaraka am-bokony fa manaja ny zavatra hitantsika eo amin'ny Samuela 2:1 koa dia izao hoe nitarika ny hafa anao ohatr' azy Davida ny leadership na ny fitaria amin'ny Davida dia miainga tamin'ny hoe izy hatrany aloha ny ao an-tranontsika ao le tokony angeretra samy mahay daholo samy mahay ny tokony atao daholo fa izao rehefa manomboka mifanaovana ny tokony atao tsika sianao mihitsy ny manao azy aloha dia manaraka ny hafa avy eo fa tsika malagasy omeo texte kely ange ny malagasy kely ty raha atao toriteny tonga dia mahay be tokony izao fa ny ataony tsy mitovy amin'ny tokony mihitsy dia iza moa ny andeha amin'izay tokony ho izy tsy mety vonto le vonton'le filazantsara ny firenena raha ohatra ka nikitarika zay teneniko any atao fa zay ataoko aza jerijereny raha mbola zay fa ny Davida mifanaraka tsara ny ataony ny toe-pony ny ataony dia manaraka anazy ny olona ny saonany Saoly izy
nanaraka anazy ny olona tsy mipotsamolotra hoe tleny efa inona ny nataon'le Saoly taminao ko mbola zany ihany ny atao. Andao tsika asianao ho mpitarika ny hafa, mpitarika ny hafa manaja, mpitarika ny hafa manao izay tokony atao dia tsika aloha ny manao azy. Andao hivavaka tsika hitondrantsika an'izany eo amin'ny tompo ny fanatanterahana rehetra. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no isaoranay anao tamin'izay lesona afaka nianaranay tamin'ny Davida indray tamin'ity an'ity. Misaotra anao indrindra fa nisoratanao io ampahery anay fa nalavaka tahaky ninona aza ny latsahanay mbola hainao voasitinao any izay ianao mihitsy ny miaraka midina aminay dia manosika anay hiakatra. Tsisy Andriamanitra ohatranao tahaka izany dia rainay anao Andriamanitra fa marina ianao fa mpamindra fosy miantra ary amin'ity an'ity izay te hiverina aminao. Misy fotoana tsy haiko Jesosy, tsy haiko izay zavatra iainany tsirairay ihany mety tena ao anatin'ilay hoe ory indrindra izay izao misotra mitondra anay amin'ny poa io hoe ory indrindra. Izay te hianatra hiantoraka ampahiry ny tenanay ao aminao. Ampianaro an'izany ary amin'ilay andavanandro mpiainanay mihitsy. Jesosy izay te hianatra amin'ity Davida ity, mianatra madio fo manoloana ny mpanenjika. Ampianaro an'ilay hoe misaotra an'ilay olona manenjika, tsy misaotra tezitezitra fotsiny fa misaotra any anatin'ny fo any manome anao ny ady. Izay te hianatra hitarika ny hafa hanaja ny fahefana misy. Te hianatra tsy hifaly amin'ny fahorian'ny hafa na dia mampahory anay aza ny hafa. Andriamanitra miasa aty anatinay. Misaotra Tompo fa manome antoka anay ianao, manome teny fampanantenananay tahaka ny nataonao tamin'ry Davida, fa na dia niditra ny adalany ary no nitondra azy tao Ziklag, efa nalamin'ny programanao izany dia niverina azo ny daholo ny zavatra rehetra. Izay Andriamanitra misy zavatra very be da be nangalariny devoly tamin'ny fiainanay. Amin'ity an'ity alainay amin'ny anaran'i Jesosy, mety ho fiainany ankonanay io, mety ho fiainany fianaranay io, mety ho fiainana tsy haiko Jesosy izay nangalariny devoly tany fa averina amin'ny loniny amin'ny anaran'i Jesosy ary miasa ty anatinay ianao atonga anay ho fitaovana mahery vaika, misy courage, misy rispo mba havita an'izany. Matoky anao izay Tompo dia ny fiadananao ilay mihoatra ny fahalalana rehetra no aoka hiambina ny fosiny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.